misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alahady ity tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika androany dia manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany mirary ny soa indrindra ho anao izay manaraka izao fandaran'izao ny irina dia ity herinandro izay diavintsika ity dia hitondra herinandro fandresena herinandro famelombelomana ho antsika tsirairay avy. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindranitro mbola velom-pisaoranao izay nohony amin'ny izao fotoana izay omenao an'ainio izao misaotra ihany koa izay mitaona anay mandrakariva andinika sy anatra ny teninao mangataka aminao izay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy ianao ary koa nazava ny teninao araka ny sitraponao anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe antso any amin'ireo toerana tsy mbola nidiran'ny filazantsara. Antso any amin'ireo toerana tsy mbola nidiran'ny filazantsara. Niezaka ho mahatoky amin'ny baiboly ireo mpino advantista voalohany tamin'izay rehetra nataony. Koa nampandrosiny asan'ny fiangonana izany fanoloran-tenany izany. Namoaka lahatsoratra atao amin'ny gazety boky atao hoe The Review and Herald i James White tamin'ny 1852 noho ny faniriana lalina ahitany fitombon'ny fiangonana izay nilazany fa tokony hifindra toerana anyloahany andrefana ny rahalahy sasany. Fianakaviana maro no namaly ny antso ka niala tao Nouvelle-Angleterre sy New York izany izay nonenan'ny ankamaroan'ny mpino. Tao anatin'ny taona maro nanaraka an'izany dia nitory ny hitatra naneran'ny Etazonia ny fiangonana. Ary tamin'ny 1874 nandehan'ny misionera voalohany tany amin'ny firenen-kafa. Tamin'ny voalohany dia tsy nazoty handeha ho any amin'ny firenen-kafa ny fiangonana kanefa noho ny rosy izy dia naneho fanoloran-tena miavaka tokoa ireo olombitsy miisa teo amin'ny 503 teo eo mba natratra an'izao tontolo izao. Tonga hatrany Amerika Atsimo, tonga hatrany Afrika, tonga hatrany Azia ary hatrany amin'ny tanin'ny Pasifika Atsimo ireo misionera ireo tamin'ny taona 1880 sy 1990. Nanorina fiangonana, nanorina sekoly, nanorina toeram-pitsaboana ary nanorina ihany koa toeram-piasana mamokatra sakafo izay tena mahasalama ary mpanotapirinty ihany koa dia anisan'ny zavatra tena noforon'izy ireo. Saika tamin'ny toerana nalehany rehetra no nahitana an'izy io. Tombotsoa nanan'ny fiangonana mandrakehitriny izany fomba fiasa manara-drafitra izany ary mahagaga fa mbola manana tany maro izay nividiana tamin'izany andro izany ny fiangonana. Na dia nampidi-doza tokoa aza ny asa ary maro amin'ireo izay nandeha tsy tafaverina intsony noho ny aretina ohatran'ny hoe tazo ny raboka dia mahavariana sy manamafy orina ny finoana ny tantaran'ny fiatombohan'ny asa isaky ny kontinanta anankiray. Ny fahatakarana fa tsy maintsy toriana amin'ny firenena ny filazantsara no nitarika n'ity fiangonana madinika ity. Tamin'ny voalohany dia ninoana izy ireo fa ampy hatanteraka ny hiraka ny filazantsara ny fanatraharana an'ireo mponina
vao nifindra monina tany Amerika kanefa tsapany tateo aoriana fa ilain'izy ireo mihitsy ny mandeha mitety ny olona rehetra maneran'izao tontolo izao. Ny bokin'ny Matio dia ahitana singa maro izay sarotra ho an'ny mpiaino jiosy tamin'ny taonjato voalohany ny nandray azy. Ny filazantsara amin'ny Matio ihany ohatra no any miresaka ny amin'ireo olon-kendra avy any Antsinanana ary asongadinina ireo mpinjentilisa hafa tahaka ny vehivavy Kananita sy ilay kapiteny Romanina izay nambaran'i Jesosy fa nanana finoana lehibe noho ny olona rehetra tany Israely mihitsy azy. Miatomboka tamin'ny fitanisanan'ny tetiaran'i Jesosy hatrany amin'ny Abrahama ihany koa manko ny filazantsara amin'ny Matio. Olona mpamitaka, vehivavy janga anankiray, jentilisa, dia misy mpijangajanga. Ireo olona ireo dia samy ao anatin'ny tetiarana mifanjaika mivantana amin'ny Jesosy ao amin'ny fampidirana an'ilay boky. Kanefa ireo rehetra ireo ihany koa dia nahilika ny fiarahamonina jiosy. Azo antoka fa nininana ampidirina atao ny anaran'izy ireo ho fananarana ny fanavakavahan'ny jiosy izany ary koa ho fampahafantarana ny jiosy izay mamaky ny Baiboly fa manana toerana ho an'ny olon-drehetra i Jesosy ao amin'ny ankohonany. Manomboka ny filazantsarany amin'ny fanehoana amintsika i Matio fa eken'i Jesosy ho isan'ny ankohonany ny olona rehetra. Faranany amin'ilay iraka lehibe ny boky ka amin'izany nanomezany tory-lalana antsika hizara ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Tsy voaray ny fitantaran'i Matio ny asa fanompoan'i Jesosy raha tsy iainana ny iraka ny amin'ny torenan'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Raha fitiana ny lesonantsika an'io dia manambara tokoa ny antso amin'ireo izay tokony mbola hitorenan'ny filazantsara ary ny fahazotompon'ireo mpino voalohany teo anivon'ny fiangonantsika no nanosika azy ireo ihany koa hanaraka ny taridalan'ny fanahy masina dia ny hamita ny iraka dia nitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy mbola vita ny iraka, izao se anao ihany koa dia atsoina ankehitriny hamita an'izany iraka izany. Ny riana dia tsy handay isika fa hampiasa ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay fananantsika mba hamitana ny asa. Rehefa afaka isika, ny Andriamanitra tsara ny an-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona omenao anay io izany. Misaotra anao ihany koa izay mitarika anay hatrany indrindra mampatsiahy ny iraka lehibe izay nomenao anay. Natsoina ho mpiara-miasa izahay ary Andriamanitra tsy mba mizahatavan'olona ianao fa mandray anay ho zanaka tokoa ary ihany koa lasa mpiara-mombonantoka aminao izahay. Ngataka ny fanahinao masina izahay mba ao aminay mandrakariva ary andrisika anay hamita an'izany asa izany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.